Nandalo tampoka teo amin'ny toerana fitrandrahana volamena tao Ambodivandrika komuna Antaretra distrikany Mananjary ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Andriamatoa Mamihaja Charlot no nahatratra ilay orinasa mpitrandraka volamena anateratany sinoa miasa antsokosoko manao ny asa fitrandrahana. Raha araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka dia nambarany minisitry ny Harena Kibonitany fa tsy miasa io orinasa io fa manao andrina amin'ny fitaovana fotsiny ihany saingy tsy nitombona izany ny solombavam-bahoaka satria rehefa nanontaniana ny mponina any an-toerana dia nilaza fa miasa tsy ankiato io orinasa io manao ny asa fitrandrahana. Eto Ambodivandrika komuna Antaretra ato agnatin'ny distrikany Mananjary izay sara ny magnamarika fa fitrandrahana ampiasaina teratany sinoa io aorianako io mandalo eto zahay mandalo tampoka zany hoe zahay mba manao ny asan'ny ministèran'ny mines dia mahita fa tena miasa tanteraka ny toeram-pitrandrahana izay miresy kombakomba amin'ny MLSG zany hoe any vadikeliny zany ty fitrandrahana eto ty vadikeliny izay fantatry ny maro aty Mananjary hoe namana ny agnarany sinoa izy io fa mamandray an'izay agnarana namana zay dia io zany ny zavatra misy aty aminay tiako ny magnamarika fa rehefa resahana an'io i ministra ny mines ankehitriny dia magnambara fa hoe tsy miasa ry zareo fa manao entretien machine fa zao nefa zay mandalo aty dia miresaka amin'ny vahoaka aty fa tena miasa 24 heures sur 24 7 jours sur 7 30 sur 30 ny machine eto Ambodivandrika zany. Tsy manana taratasy mazava manome alalana ho amin'ny fahazondalana hitrandraka ity orinasa ity nambarany tompona andraikitra tao amin'ny orinasa mpitrandraka volamena io anefa fa miara-miasa amin'ny fiadidian'ny fanavaozana ny Repoblika izy ireo rehefa nanontaniana ny solombavam-bahoaka. Manao antso amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny fiadidian'ny Repoblika ny fanavaozana araka izany ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot mba hamoaka fanambarana ofisialy manoloana ity asa fitrandrahana ao Ambodivandrika komuna Antaretra distrikany Mananjary ity raha marina na tsy ny voalaza ny fisiny io fiara-miasa io raha ny fanazavany. Miangavy ny présidence satria rehefa antonona ry zareo dia milaza fa hoe efa miara-miasa amin'ny présidence de la République de refondation de Madagascar ka mba miangavy anareo hamoaka communiqué officiel raha toaka sy marina. Za personnellement solombavam-bahoaka ny Madagascar izay efa niady hatramin'ny ela ho an'ny fitrandrahana sy ara-dalàna atao amin'ny distrikany Mananjary dia sy mino an'izany hoe ny présidence de la refondation de la République no hiara-iasa amin'ny zareo amina fitrandrahana sy ara-dalàna ao an-tran'izao ka mino fa ataoko hoe io fa tonga aty zahay isorako Andriamanitra fa mitondra journaliste zahay aty fotony dia mba miangavy ao amin'ny présidence zany hamoaka communiqué officiel raha ohatra ka hoe tena sy marina fa sy miara-miasa amin'ny zareo magnaraka zay sara koa ny afantarantsika fa sy manana taratasy zareo na fahazahon-dalana tamin'ny commune azy na tamin'ny fokontany tsy misy indrindra moa fa ny avy agny fotony zany ny avy agny amin'ny ministère dia tena aotra tanteraka tsara magnamarika fa efa nanomboka tamin'ny fitondrana teo aloha no efa nagnomankomagna an'izao iasa zao ry zareo dia isaky ny resahana moa tamin'izany dia efa milamina agny ambony dia igny nefa nijanona ihany le voaongasika ihany le fitondrana teo aloha nefa gaga zahay fa lasa miamahazo vahana ny fitrandrahana sy ara-dalàna aty amin'ny distrikany Mananjary. Nanamafy ankoa ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot fa isan'ireo solombavam-bahoaka miady manoloana ny fitrandrahana sy ara-dalàna ao Mananjary izay lasa miamahazo vahana ao Mananjary ny tenany ary manohitra izany tanteraka.